Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Ny fidirana tao Jerosalema. Mateo 1:20. Masolavitra manokana. Fantatrao ve? Inona natao hoe mpaminany? Andriamanitra mampiseho azy ny fikasany. Afaka mamina vinany ho avy izy. Azo lazaina ihany koa fa ny mpaminany dia olona iray izay nandray masolavitra manokana avy tamin'Andriamanitra. Masolavitra izay ahafahany mahita ny ho avy, sady ahitany izay tsy hitan'ny olona hafa. Zakaria ihany koa dia nahita ny ho avy sady nanoratra izay nasehon'Andriamanitra azy. Vakio ity andanatsoratra masina ao anaty Baiboly ity. Manao vahoaka-pifaliana ary zanaka vavin'i Jerosalema. Indro ny mpanjakanareo efa tonga eo aminareo. Feno fahalemem-panahy sady mitaingina boriky vavy. Dia boriky vavy omban-janana zanaky ny mitondra osioka. Izay efa nivinavinain'Andriamanitra dia tena nitranga tokoa. Io tranga efa hanambaran'i Zakaria io dia tanteraka arabaky teny 500 taona aty aoriana. Teny amin'ny lalana makany amin'ny Jerosalema, Jesosy tonga tao amin'ny tanàna kely iray. Nalefany aloha azy ny mpianatra anankiroa. Makanesa amin'itsy tanàna manoloana anareo itsy. Fa tamin'ny vomigadinao ianareo dia ahita boriky vavy sy ny zanany. Fa ao ilay boriky vavy dia hito ety amiko mban zanany. Afaka tonga dia alaina toto zao ve le izy? Raha misy olona manontany anareo dia valio hoe misy ilain'ny tompo azy. Raha izany izy dia andao ary sika. Niditra tao amin'ny tanàna izy roa lahy ary nitranga daholo arak'izay nilazain'i Jesosy. Nahita ny zanaboriky izy ireo dia namany fatorany. Ino ty ataonareo lahy ty? Zany tompon'io zanaboriky io. Misy ilany tompo azy, sady izy no naniraka nahaka azy. Ny tomponareo. Eny ary milamina izany. Alay voary. Nentin'ny mpianatra teo amin'ny Jesosy zanaboriky. Samy nametraka ny lambany teo ambonin'ilay biby izy ireo, ary Jesosy nitaingina teo amboniny. Rehefa niditra tao an-tanànan Jerosalema izy ireo, noraisiny olona tamin'ny mpifaliana Jesosy. Ny ankabeazany namelatra ny lambany teny an-dalana tahaka ny karipetra, sady nanofaofa sampandrofi ho mariky ny fandraisana azy. Tamin'ny fifaliam-be no nankalazan'izy ireo an' Jesosy. Mifaliry Jerosalema, indro ny mpanjakanao. Hosana, lehibe le mpanjaka avy amin'Andriamanitra. Hosana, ampio izahay, ianao mpanjakanay. Indrisy anefa, mitady mpanjaka manome azy ireo mofo sy hanafaka azy amin'ny fanjakazakany Romanina izy ireo. Tsy izany anefa no antony nahatongavan'i Jesosy. Diso fanantenana. Herinandro ty aoriana dia mikika izy ireo hoe tsy mila zay, alaivo izy, bombo izy. Tsy tsapany fa Jesosy naniry ny hanome azy ireo mihoatra noho ny hanina. Jesosy ilay mpanjaka dia naniry ny anjaka teo amin'ny fiainany izy ireo. Ny tena mahagaga dia izy maniry anao izany eo amin'ny fiainantsika. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity, tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.